Miarabanao amin'ny anaran'ny Tompo ry havana. Ianao izay mpanaraka ny pejy marika 16-15 na ianao kosa androany fonanaraka izao pejy izao. Fiadanan'ny Tompo ho aminareo rehetra hatrany. Hivavaka isika mialohan'ny tanterahantsika izao fampianarana izao. Andriamanitra ray zanaka fanamasino, manatona anao indray izay ankehitriny ary misaotra anao, satria amin'ny fotoana rehetra izay izarana sy andraisanay ny teninao, dia amin'izay fotoana izay koa no andraisanay ny aina avy aminao. Dia ampanginina amin'ny anaranao ny feo rehetra izay tsy avy aminao, tsy hanana anjara ao anaty izao fampianarana izao, fa mba ho ny aina avy aminao, Andriamanitra mitondra fiainana no aminay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manohy ny fampianarana izay efa natomboka tamin'ny fotoana teo aloha isika ry havana, mahakasika ny hoe iaino ny finoana an'i Jesosy, ka ny androany indray amin'ny hoe iaino ny finoana an'i Jesosy, ny zavatra izay ifampisarantsika dia manohy ihany mikasika ny hoe ny anaran'Andriamanitra sy izay tokony ho akony ary iainantsika n'izany eo amin'ny fiainana. Ny anaran'Andriamanitra sy izay tokony ho akony sy iainantsika n'izany eo amin'ny fiainana. Ny tenin'Andriamanitra izay hojerentsika voalohany mahakasika n'izany anaran'Andriamanitra sy ny hevitry ny anaran'Andriamanitra izany dia jerentsika ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko 17. Exodosy toko 17 dia manomboka eo amin'ny 7:10 sy ny 7:11. Raha izahana fehezina ity tantara eto amin'ny Exodosy ity dia Andriamanitra naniraka ny Mosesy, ary tamin'izay fotoana nandrahan'Andriamanitra ny Mosesy izay, ny zanak'Israely tamin'ny fotoana nandrahana ny Mosesy teto dia babo tany Ezipta, ary niaina fahoriana sy fangirifiriana tokoa tamin'izany fahababoana izany. Dia hoy ny tenin'ny Tompo tamin'ny Mosesy hoe reko ny fahorian'ny oloko ary hitako ny fitarainany, ko maniraka anao azy aho mba hamonjy azy. Dia tao anatin'izany iraka izay nomenan'ny Mosesy izany no nahatonga azy nresaka tamin'Andriamanitra ka nanao hoe Tompo, iza moa ary iza koa ianao, satria tsy maintsy anontany na ny zanak'Israely na i Farao manao hoe iza no maniraka anao. Dia izay valiteny no nomen'Andriamanitra ny Mosesy izay no vakitsika eto amin'ity andininy 17 sy 18 ity. Izao ny teny amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary Mosesy, hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely ka manao aminy hoe Andriamanitra ny razanareo nefa naniraka aho aty aminareo, ary ianao amiko hoe kosa izy iza moa ny anarany, dia ahoana no havaliko azy? Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy, izaho izay izy hatr'izay ao mandrakizay, ary ho koa izy, izao no holazainao amin'ny zanak'Israely, izaho izay izy no efa naniraka ho aty aminareo. Ny teny fototra nanoratana ny soratra masina moa ry havana dia ny teny Hebreo, ka raha miainga avy amin'ny teny Hebreo no adika arabaky teny ity anaran'Andriamanitra ity, dia izao mihitsy ilay izy hoe izaho izay izy, na izaho no izaho, na izaho izay izaho, na izaho no. Raha isika samy olona no miresaka ka mifanontany anarana hoe mba iza kay ny anaranao, dia efa linina ianao manao hoe izaho no izaho, dia raha ny fiainana andavanandro dia ohatran'ny olona mila vanina, olona mila ady no manao an'izay hoe iza ny anarana, dia tonga dia mamaly hoe izaho no izaho, izaho no izy, takany hoe mila ady sy miantsy. Fa tsy Andriamanitra mila ady na Andriamanitra miantsy Andriamanitra ry havana, fa Andriamanitra fitiavana izy fantatsika izany, ka tsy kelikely tao anatin'ny fanambaran'ny tenany no nanazavany ny anarany. Ary ny fahafenony izany hevitry ny anaran'Andriamanitra izany dia tao amin'i Jesosy Kristy. Raha mamaky isika ry havana ny filazantsara ny Jaona iray manontolo, dia mahita tsara mihitsy isika ny fivelaran'ny fanazavana izany hevitry ny anaran'Andriamanitra izany. Izaho no izaho, izay ho isika teo ilay dikany. Dia Jesosy Kristy izany
raha nahatsiaro hoe nontsika dia hoy izy hoe izaho mofinaina nangeta etitsika izaho no rano velona mampatahotra antsika ve ny fahafatesana dia hoy Jesosy hoe izaho no fananganana ny maty sy fiainana. Izany hoe tao anatin'ny anaran'i Jesosy sy izay iraka rehetra nampanaovina an' Jesosy no nivelarana izany hevitry ny anaran'Andriamanitra ka hatakarantsika azy eo amin'ny fiainana andavanandro. Ary fantatsika rehetra moa arak'izay voasoratra ao Mateo 1:9 fa ny hevitry ny anarana hoe Jesosy dia hoe Jehovah no mpamonjy. Ary raha raisitsika izany ny hevitryilay anaran'Andriamanitra hatrany amin'ny Eksodosy ilay hoe izaho no na izaho dia le nandikanany hoe Jehovah dia hitantsika hoe Jehovah no mpamonjy izany dia midika hoe izaho no mpamonjy. Ry havako, isaky ny vao miteny fotsiny izany ianao hoe Jesosy dia efa izay ny valiny hoe izany mpamonjy. Izaho no na izaho dia anarana maneho fisiana izany. Izaho dia mpamonjy. Noho izany anio dia miantso antsika indray ny tenin'Andriamanitra. Mamerina aminao milaza manao hoe Andriamanitra ny misy izy, Andriamanitra mampisy izy, izaho izay izy, izaho izay misy, izaho no. Noho izany dia eto ao aminy izay tsy misy rehetra eo amin'ny fiainanao fa mahay mahary izany izy. Amin'ny fitiavan'ny tompo no hiantsoana antsika rehetra ry havana mba hanaisotra ao anatin'ny voambolana fampiasa antsika andavanandro ny teny hoe tsy misy. Tsy misy fotoana, tsy misy antenaina, tsy misy atao, tsy misy raisina, tsy misy feno, tsy misy ny fiainantsika. Nefa ny anaran'Andriamanitra izay hivavahanao dia Andriamanitra mamonjy, Andriamanitra ny misy, Andriamanitra mampisy. Androany dia mitaona anao hitondra eo amin'ny tompo ny fiainanao manokana fa Andriamanitra mpahary izy, Andriamanitra mampisy izy. Tsy hitanao ve izay atao ao amin'ny fianarana anontaniho izy fa misy izay ataonao ao aminy. Tsy hitanao ve izay ale, tsy hitanao izay atsapazana na izay ifikirana makaneso ao aminy fa Andriamanitra mitrotro sy miahy ary miaro anao izy ary tsarovo mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Fa tahaka azy ilay ny teny fotsiny hoe misy dia nisy ny zavatra rehetra hatraminahariana izao tontolo izao dia mbola matoy isan'andro mahary fiainana ho anao izay Andriamanitra rahanao izay. Eny antsoy ny anaran'i Jesosy dia miteny aminao sahady izany hoe izany mpamonjy anao. Amaranantsika azy ry havana dia tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaonina 4:20 teniny tamin'ny mpianany fahizay ny 9:20 manao hoe mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo, mangatady ahazo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Atsoy ao anatin'ny finoana ary ny anaran'i Jesosy mpahary arak'izay teniny izay mba ho tanteraka ny fifalianareo. Tomoera amiko izy araka ny Jaonina 5:17 tomoera amiko ary zaho aminareo tahaka ny sapany tsy mahay mamoha azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko, raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona miombona amin'ny tompo ary ilay nampisy sy nahary anao mba ho izy no antom-pisianao dia ho tsapanao amin'ny fiainana fa misy ary feno ny fiainanao ray manontolo ho aminao anie izany fahafenoana avy amin'ny fiainanao entin'i Jesosy velona izany. Amen.